ho amin'ny fankalazana ny valomaso ny ben'ny tanànan'Antananarivo sy ny tanànan'Antananarivo Ray Manontolo dia faly manasa antsika vehivavy rehetra eto amin'ny tanànan'Antananarivo na mandalo na mitoetra ankalaza an'io andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy io. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 9 eto amin'ny lapan'ny tanànan'Antananarivo eo amin'ny Parvis izay aorian'ny lanonam-panokafana ny fampidimbasana kabary dia misy ny fanokafana ny tranoeva izay eo amin'ny Parvis ihany. Dia ny fampiratiana eo moa zany dia maharitra 3 andro ary ahitana stand maro be eo izay naopana indrindra ho amin'ny fampivelarana ny vehivavy amin'ny asa tanana, amin'ny zavatra ataony rehetra, amin'ny fandrarahana. Dia ankoatran'izay moa satria ny tanànan'Antananarivo dia mitsinjo foana ny fahasalaman'ny reny, ny fahasalaman'ny zaza, dia misy stand natokana fotsiny eo ho amin'ny fahasalamana izay izaha mamaim-poana fahasalamana, hanao fanabeazanaizana, hanao fandrindram-piterahana. Ankoatr'izay hoe stand maro be hita eo, inafo koa ny zavatra mety mbola anamarika sy hampiavaka ny 8 mars 2018 be? Araka ilay voalaza teo sokafana amin'ny valomaso aloha izy dia ireo ny stand eo, fa mandritry ny 3 andro izay zany dia misy foana ny hetsika izay atao eo amin'ny Parvis eo, hetsika ara-tsosialy, hetsika ara-kulturaly, fa ny anankiray tena manamarika azy koa dia izay efa mandeha any amin'ny boriboritany elina amin'izao misy fifaninanana maro mandeha zany izao ara-panatanjahantena, ara-kulturaly izay dia amin'io fotoanan'ny fankalazana io no amena eo amin'ny Parvis eo zany ny maripakasitrahana sy ny amboara rehetra, fa izay dia tsy atao amin'ilay andro ny valomarsa fa amin'ny famaranana amin'ny 10 volana marsa eo ihany zany amin'ilay andro sabotsy no hanaovana azy. Centre d'écoute sy centre d'orientation izay natao ho an'ny vehivavy mihitsy izay zavatra efa sahan'ny tanànan'Antananarivo rahateo moa izay amezana tatsoroka toromarika ho an'ilay vehivavy hiaran'ny herisetra rehetra any anatin'ny fiarahamonina any dia misy an'izay koa eo.